Ahoana marina? Mbola anaiky ambakainy ihany ve? Isan'ny fanjakana ratsy endrika indrindra tamin'ireo nifanesy nitondra any Madagasikara ity fanjakana Rajoelina ity. Malaza ratsy, niainga tany amin'ny tetezamita, nosokajiny vahiny ho ratsy kalitao, ka tsy voarina sy tombola mitohy hatramin'izao. Miendanja ny asin'ny fanjakana sy ny fahefam-panjakana satria tsy atokisan'ny olona firintsony sy ny mpitondra noho ny ataony ihany. Endrika iray maneho izany ny resaka fitsaram-bahoaka mitady ahazovana io indray. Tany Toliara ilay hoe lehilahy notondroina fa nangalatra maso, voasambotra ny tany filaminana tsara zao fa tonga de noromboasany vahoaka, nodaroany, de nidorany. Efa tena zava-doza endriky ny matsy toteny any fanjakana ireny, ka nafantatry ny olona aza fa tsy mety toy niny atao kanefa fandikan-dalàna. Ny resaka fisaram-pahefana ihany koa no tena olana be satria matetika itsabahan'ny mpanao politika toy ny olom-boafidy mibaiko mivantana na ankolaka minisitra, miantsy ady amin'ny mpitsara rehefa misy tsy mifanaraka amin'ny eritrerina. Mbola tsy nisy teto ihany koa izany hoe filohana androm-panjakana nahazo taratasy avy amin'ny sendikan'ny mpitsara mba hanara-dalàna. Ankoatra izay, ireo fitantanana sadasada sy tsy fahaizana mandamin-javatra. Ny mahazo ny oniversite fotsiny ohatra, ny volan'ny mpanao lalana, ny ahina kolikoly avolenta. Fady amin'ny fanjakana no hitsotra toy ny hoe isan'ny letsoka ny nanaovana amboletra ny fer na ny fond d'entretien routière ou fer na fond routier, izay efa nahazo fampitandremana tamin'ny mpamatsy vola satria ao anatin'ny tetikasa sy fifanarahana mbola mandeha, saingy ny inona natao ihany de izao ny vokany. Itsankilan'izay dia maro ireo raharaha goavana inina ampatoriana, toy ny famoambola tsy mazava atao amin'ny knapsa, ny jirama, tsy hita hoe anao ahoana kanefa nolazaina fa ny volana febroary fa afaka iray volana dia ao foana ny delestazy. Izao indray hoe hiakatra ny vidin'ny solika. Iarahantsika mahita ny zavatra mahazo ny fahatapahan-jiro eto an-drenivohitra amin'izao fotoana izao io. Ny tsy fandriam-pahalemana ny tena zava-doza. Misy komina efa mampiatra couvre-feu, tsy mandeha lavitra fa etsy Antananarivo Atsimondrano. Izany de misy satria tsy voafehy ny fanjakana intsony. Be loatra ilay resaka fampanantenana kanefa 3 taona izao ny vita. Izay ve vao hoe apetraka ny laharam-pahamehana ho an'ny PM na ny plan pour l'émergence de Madagascar sy ny hoe manome tolotra tsara ho an'ireo mazoto andray anjara amin'ny fanorenana ny tanamasoandro. Ity fanjakana ity tsy menatra mandainga sy mampanantena-pokaty indrindra, any ka miendanja ny fahatokisana sy ny tsy fankatoavany vahoaka ny fahefam-panjakana noho ny lainga sy ny fitaka ataony. Afa nolazainy amin'ny propagandy ary zavatra hafa no ataony rehefa tonga eo amin'ny fitondrana. Lazainy fa ny tsy vitany teo aloha tao anatin'ny 80 taona, ovitainy ao anatin'ny 5 taona. Avy eo indray miteny hoe fa tsy vita roa na 3 taona ny fampandrosoana. Mila fifandimbasam-pahefana ara-demokratika inefatra raha tiana handroso ny firenena. Lazaina fa tsy mila famatsim-bola sy fitrosana amin'ireo mpamatsy vola mahazatra fa tsy hampandroso na amin'ny taona 80 kanefa aiza izany ankehitriny. Etsy andanin'izay miseho avokoa ny kitsapotsapo na tozary mampime. Filoham-pirenena izay androm-panjakana iray faratampony izao ohatra, kanefa misy makatahaka anatina fandaharana fahita lavitra tsy miankina, saingy izy tena mihitsy no manome vahana izany ho fampalazana tena ara-politika sy anangonana vahoaka. Endrika mamono asina filoham-pirenena ireny ary tsy mbola nisy nanerana izao tontolo izao fa teto Madagasikara ihany no nahitana izany. Tena mbola tsy nisy tao anatin'ny 80 taona tokoa raha ireny zava-misy ireny. Etsy andanin'izany dia mangina tanteraka ihany koa iretony ireo dosie goavana mahasaringotra olona ambony izay mivadika ho raharaham-panjakana. Nampangina ny bonbon sesety 7 miliara ariary tamin'ny andron'ny Covid-19 na ny afara tamin'ny fanesorana ny minisitra aza. Nangina ny resaka écran plat 900 tapitrisa ariary izay ahina hokiantranotrano ny minisitra ny aty tany teo aloha sy ny vadiny. Nanao ampamoaka ny mpiasa-panjakana ho an'ny tsenam-panjakana
marché public tao amin'ny ministeran'ny fahasalamana. Fa 370 tapitrisa nandokoana hôpitaly manara-penitra miisa 7. 700 tapitrisa ariary no nananganana centre de transplantation rénale ao amin'ny CHU Andotapenaka ka dossier osika no nampiasaina. Volan'ny ministeran'ny fahasalamana 420 miliara ariary no nalaina ary tsy naverina manontolo ny taona 2024. Tao manamarina ny tsy fangararana momba ny fitantanana ny 700 tapitrisa dolara na 8.709 miliara ariary ny fitsarana amsahana ny konty. Ny mahagaga mangina tanteraka ireo dossier goavana samihafa ireo. Ny rafitra samifinina mpanadiady sy ny mpitsara nefa dia mipetraka daholo ny bianco ny samifinina. Ny aray mitantsorika ny fanagiazana ireo arena sy mifananana azo tamin'ny tsy ara-drarina na ny comité pour la sauvegarde de l'intégrité, ny PAC na ny pôle anti-corruption mitsara ny raharaha kolikoly avolenta mitarazoko na tsy misy ny fanadiadiana ary boriborina amin'ny hoe efa mandeha ny fanadiadiana. Hatramin'izao tsy hita zay toyiny. Ny hita dia mifankalala aferany samy ao anatin'ny fitondrana. Olona ambony no voatontonona saingy tsy samy fampikitika satria mifankatahotra satria afera. Everina ny fisian'ny baiko sy ny toromarika amin'ny fampanginana ireny dossier goavana ireny mba tsy hitarika ny fipoahan-javatra hafa eto amin'ny firenena. Tsy ny dossier goavana ihany fa misy raha mafana hafa toy ny kasika ny ministra mivady izay tototry ny tsikera saingy nalaza ho mandraona amoaka dossier vokotiana any ka hatramin'ny solombavambahoaka pomban'ny fitondrana aza tofoka. Ny faranteo dia ndrarahana saringotra ny ministry ny fitsarana teo aloha momba ny raharaha-pitsarana mety nisy resaka fitakiana vola, ny resaka aditany, teo ny raharaha trafika na safira goavana 2.700 grama teny Evato ny fa 17 ny volana oktobra 2024. Ministra efatseo sy ministra iray mbola amperinasa no voatontonona fa nandray vola 700 tapitrisa ariary tamina karana saingy voasakana ny entana. Voalaza fa niditra tany amin'ny plan B ka ministra voalaza fa nomena lela vola tahaka ny ministra iray hafa saingy mbola doboka amponja vonjomaika ireo karana ka raikitra ny fitakiana famerenam-bola. Everina ho nampirefitra ny raharaha. Nahoana no misy ny sorona tao anatin'ny gouvernemanta ary nahoana no tsy misy ny voakitika. Misy député voatontonona saingy tsy voakitika mihitsy. Raha tena anadio fanjakana dia mila fasahiana ny vahoaka. Izay io fitondrana rajoelina io mbola voatelo taona katroka ny tondrany, mividy menaka arivo ariary ny iray ritatra, hatramin'ny arivo ariary ny kapokany vary. Ampitomboy 5 ireo tarehy marika ireo dia izay no ividianana ireo zavatra ireo afaka 5 taona manaraka. Raha mbola io no eo fa ahoana mariny. Ahoana mariny.